Salama tompoko, ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fahatelo ambin'ny folo zao tsika androany. Ndao resana manokana amin'ny tiany hoainty ny amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidia. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fafito ambin'ny folo tahaka izao ny fakanteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, ny olona afaka na ny andevo dia ampandraisany mariky avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andriny mba tsy hisy azo hividy na hivarotra, fa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia manisa milaza ny anarany. Raha izay tena Andriamanitra izay no raisitsika ny amin'izay hoe fandraisana ny mariky ny bibidia izay dia fandraisana mariky ara-paky teny ety amin'ny fatatsika ety mihitsy ilay satria raha vao miresaka ny amin'ny hoe tsy afaka ny hividy na hivarotra ny tenin'Andriamanitra eto dia fiainantsika andavanandro zany ilay izy ka raha misy olona andeha hividy zavatra eny an-tsena eny tsy maintsy manana marika ety ivelany ety dia hita mpivarotra avy hatrany hoe afaka mividy satria manana an'ilay marika mba ahafahany mividy. Raha tokany anatintsika ilay marika, hoana moa ny ahafantaran'ilay mpivarotra hoe olona manana marika zany ty noho izany ara-paky teny mambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny aminy hoe andray ny marika, ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany havanana na koa eo amin'ny andrina ny olona rehetra mba ahafahany mividy na koa mivarotra. Tahaka ny ahoana raha ilay marika izay ho ampandraisy ny bibidia ny olona amin'izany fotoana zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ihany fa tsisy afaka ny vidy izy na hivarotra fa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isa milaza ny anarany. Mbarany etsy ambonimbony etsy ny amin'ny hoe ampandraisany marika avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andriny. Zany hoe ho asiana soratra 666 ve zany eny amin'ny tanany olona eny na koa eny amin'ny andriny eny mba ahafahan'ny olona mividy an'ilay zavatra tiany vidiana na koa mivarotra zavatra anankiray. Raha zay zavatra misy tsy tahaka ny toetra ny sarotra ihany satria ny olona ohatra efa mahalala tsara mihitsy ny hoe amin'ny andro farany dia ampandray marika 666 ho ny bibidia ka ohatra tsy possible zany ohatra ny tsy siditra amin'izany loatra ny olona entoko tsy ho ataony mivantana tahaka an'izay koa ilay izy fa mitsika miresaka izao dia petabe ny firenena izay manao an'ity andrany ity ny amin'ny hoe petabe ny vokatra ratsy ateraky ny fampiasam-bola vola taratasy io na koa vola vy satria teraka faty antoka ho amin'ny fanjakana ilay izy soloina foana vetivetika dia rovitra mora simba eo ihany koa ny amin'ny hoe teraka tsy fandripahalemana amin'ny endry maro isan-karazany rehefa mitondra vola be ny atsena eny ny olona dia misy risika be ny amin'ny resaka fandropana sy ny tahaka izany ndraindray koa sahirana mivarotra mitady famerim-bola noho zany antony zany dia mila fa olana tsaritsika mba anoloana an'io resaka vola eo. Eo ihany koa ny olana ny amin'ny resaka identité ohatra ny amin'ny hoe fampiasana carte d'identité petabe ny manao osika olona efa maty tany amin'ny 20 taona lasa tany mbola misy mampiasa ihany carte d'identité ny amintsika miresaka izao dia ahafahany maka vola eny amin'ny knaps sy ny tahaka izany olana lezy ka ilana vahaolana tahaka izay koa ohatra ny resaka passeport petabe ny olona manana passeport sandoka amina isa maro isan-karazany ohatra olona ray mampiasa passeport 20 ary zay tena olana amin'izy ity dia ho an'ireo olona mpanao asa fampiororona ndraindray tsy fantatra tsony hoe lasa izy na izy na manahoana izy na aiza zao ny toerana misy anazy ka izany rehetrarehetra zany dia ilana fifehezana avokoa ka inona raha vahaolana hitan'ny firenena manan-karena sy matanjaka amintsika miresaka izao manao andra zareo eny amin'ny fampitsofoana puce karazany maro isan-karazany anaty vatan'ny olombelona any izay anaovan'ny test amintsika miresaka izao moa dia zareo Suède any Australie any Chine any Japon tena malaza amin'ity resaka andrana ity io puce kely io dia mahasolo ny zavatra rehetra ny amin'ny ilana ny amin'ny resaka hoe resaka ara-bola zany hoe compte bancaire tonga dia tafiditra anatin'ilay puce kely ao ny resaka identité ny mombamomba n'ilay olona rehetra tafiditra anatin'ilay puce avokoa ny resaka passeport tafiditra ao ihany koa ny validité sy ny zavatra tahaka izany rehefa mandeha izy mandeha eny an-tsena eny tsy mila mitondra vola tsony fa ny tanany fotsiny scanena na ny masony tahaka izay koa rehefa ny amin'ny aéroport tsy mila hoe passeport tsony mapotra fa masony fotsiny scanena dia vitrany dia fantatra hoe ranony ity rehefa zay ny zavatra misy dia tahaka ny tomampilamy zavatra tokoa satria tsy hisy tsony ny mpangalatra hiena be ny isan'ny mpandroba eny an-tsena eny hiena be ihany koa ny mpanao asa fisolokiana amina resaka identité
ny mpanao asa fampiororonana dia ho fantatra mazava ny toerana misy azy hoe lasa riananina indray zao na lasa riananina rehefa misy olona maty une fois izy maty tonga dia miara milevina amin'ny identitéany sy ny momba azy any am-pasana any ny puskely miaraka aminy dia tsy afahana tsy misy azony olona atao tsony hoe mbola misoloky mampiasa an'iny anarany sy ny mombamomba azy indray satria tapitra miaraka amin'izay fahafatesan'izay ny fampiasana an'ilay puskely eny amin'ny vatany lafondray tokoa le izy dia tahaka ny tomamaha olana ary izay ny fomba ampiasan'ireo firenena lehibe amintsika amin'resaka izao fampidirana moramora an'ity resaka hoe puce elektronika ity raha miteny ny tenin'Andriamanitra entony amin'ny hoe tsy azo hividina hivarotra afa tsy izay manana ny marika ihany dia tahaka izay mihitsy le satria ozy izy tsika teto hoe rehefa tonga ny fanjakan'ny bibidia dia isy ny antsoina hoe contrôle mondial mba ahafahany mifehy an'izao tontolo izao dia tsy maintsy mampiasa système tokana izy mba ahafahany miditra amin'izany rehetrarehetra zany no anovana an'izao rafitra misy rehetrarehetra zao ny amin'ny hoe vola samy manany azy any olana be ny ficontrôlena an'izany ny identité samy mampiasa ny azy zany olana be ny contrôlena an'izany ny passeport samy mampiasa ny azy olana be zany fa rehefa tafiditra anatina système tokana avokoa ny rehetrarehetra anatin'ilay puce elektronika mora ny mifeny zavatra rehetra ny olana nefa ny amintsika amin'resaka izao tahaka ny toresy lahatra ny olona ampiasana an'ilay izy ny amin'ny hoe tsy misy olana tokoa ilay izy ka matoriny zay ohatra matory tsara mihitsy ny tanana asiana an'ilay izy toatra ny tsy misy mivotra kely zany na misy mangana na hoe mangidedy na hoe tsy mampahazo aina tena normal tsara zany hoe ny valin'ilay izy zany rehefa natao dia pozitiva tsara mihitsy hoe tena ahitana vokatra tsara na koa hoe vokatsoa izay nefa ny fomba ampidirana moramora amintsika amin'ity resaka hoe antsoina hoe contrôle mondial ity izay efa nazavaintsika tamin'ny fotoana lasa teto ihany fa rehefa tonga tokoa ny fanjakan'ny bibidia dia hifehy an'izao tontolo izao amina resaka système numérika tokana izay ifehezany an'izao tontolo izao ka raha miresaka tsika an'izany amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe manao andrana ny firenena maro isan-karazany tsy midika akory efa fanjakan'ny bibidia zany reny na hoe efa reny zany nataon'ny bibidia tsy mbola izay ilay izy fa mbola andrana fotsiny ihany fa amin'ny fotoanandrony kosa nefa dia tsy hipetraka fotsiny ihany amin'izay ity andrana ity ny amin'ny hoe puce atsofoka fotsiny eny amin'ny tanana ilay izy na hoe atsofoka fotsiny eny amin'ny andrana fa ato amin'ny apokalipsy toko 7:10 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa nisy ray hafa koa dia anjely fahatelo nanaraka ireka ny teny tamin'ny fiomaherina na hoe raha misy miankoka eo an'lohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany ilay izy tsy hijanona fotsiny kory ny amin'ny hoe asiana puskely ny tanana na koa asiana puskely ny andrina na ny vatany tenan'ny olombelona fa iditra amin'ny resaka fampiankohofana avy hatrany ka raha resaka aranofo no ilaina n'ilay puce eto ny amin'ny hoe afana mividina mivarotra tsy hijanona amin'izay fotsiny nefa ilay fanjakan'ny bibidia fa ny tena tanjony ao dia ny ampiankohoka ny olona eo anatrehan'ilay sarin'ny bibidia ka raha miankohoka eo anatrehan'ilay sarin'ny bibidia ny olona na eo anatrehan'ilay bibidia mivantana dia mazava ho azy fa tsy vitany marika ety ivelany ety fotsiny izy mba afana mividy sy mivarotra fa ny marika ara-panahy anatiny avy hatrany no tahaka ny hoe vita tombo-kasehany devoly mino ako fa mazavazava amintsika angambany izay zavatra tiana ambara sy horesana ny amin'ity hoe fampandraisana ny marika ity izany hoe tsy misy olona afaky ny iaina tsotra fotsiny ny amin'ny hoe anana ny marika na koa hoe ampiasa n'ilay puce ahafahany mividina mivarotra tahaka ny olona normal amin'izay fotoana izay rehefa tonga tokoa izay fotoana izay raha tsy ankohoka eo anatrehan'ny bibidia zavatra anankiroa tsy hafa misaraka mihitsy zany ireo ny amin'ny hoe fahafahana mividy sy mivarotra ny amin'ny hoe fandraisana ny marika ara-baky teny hita ety ivelany ety sy ny fiankohofana eo anatrehan'ny bibidia ka raha iankohoka eo anatrehan'ny bibidia avy hatrany dia tonga marika ara-panahy ao anatintsika ao ilay izy ka eto no tsara anindrina tsara an'ity resaka ny amin'izay hoe marika ara-panahy izay satria raha toka puskely ety amin'ny tanantsika ety na iny amin'ny lohantsika eny fotsiny ilay izy mba ahafahantsika mividy sy mivarotra dia
mety misy fotoana ihany zany afahantsika ny amin'ny hoe aloha ty ongotanany rangah de bon rehefa mba miala any ty de efa mety mba tsy aninona tsony ako am'izay satria fantatritsika ihany zany le izy avy amin'ny devoly ty zavatra ty de ndao zany ongotana le piso tanaty tanatsika ato ny olana hoy ao tsy afaky ny anderery ilay izy am'izay fa tsy maintsy ho an'izay olona nandray an'izay piso izay na ampiasa an'izay tsy maintsy andeha iankohoka eo anoloan'ny bibidia ka rehefa ny ankohoka indrepande nisy marika indrepande ao anatin'ny vata tenany eo ny marika ara-panahy de tsy afaka kosehana intsony tsy afaka iverenana intsony ary de zava-doza nefa ny zavatra ho aterak'izay satria raha mamakitsika ny amin'ny vokatry ny fandraisana an'izay marika izay apokalipsy 4:7 fa sivy hatramin'ny 1:1 atsovakitsika zomo fa lavabe ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ato fa de tsy ho voavela elo ka mandrak'izay fa any amin'ny farimy rehetrafo no anjaran'ny olona izay manana na koe mandray an'ity marika ny bibidia ity. Mino ako fa azokazotsika amin'ny ankapobeny ngambany ny amin'ity resaka hoe fampandraisana ny marika ity zany hoe ny endrika isehoany ety ampiandohana tahaka ny marika ivelany marika aranofo tsy azo ividy na koa ivarotra izay tsy manana an'ilay marika anefa ny izay fandraisana ny marika ety ivelany na amin'ny fiainantsika andavanandro re tsy hipetraka fotsiny am'izay fa iditra amin'ny marika ara-panahy avy hatrany de tsy nakory fa ny fiankohofana eo anoloan'ilay bibidia ka izay zavatray no iteraka zava-doza eo amin'ny olona anankiray izay mandray an'ilay marika satria tsy azo famelan-keloka mandrakizay izay olona izay ndeha metraka veloma mandram-peona mandram-pitavao amintsika ao amin'ny video manaraka indresa miarota in'Andriamanitra veloma tompoko.